Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratrin'izao anio izao. Manona fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana, mampandroso ny fandaharana ao an-tokantrano na any anaty fiara na aiza n'aiza toerana misy ianao dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao ary ny fitahiany rehetra mameno ny tontolonao. Androany tsika araka ny efa nolazaina dia hianatra momba ny nofy mahakasika ny fahatarana sy ny sakana. Izany hoe ireo karazana nofy manambara blocage sy retard eo amin'ny fiainantsika. Izay ny temantsika androany manome fotoana kely vetivety ahafahana mizara ny fandaharana. Mila mizara ny fandaharana tsika amin'ny olona manodidina, mila mizara ny fandaharana tsika mba hahatonga ny olona hafantatra ihany koa hamonjena fanahy ny olona ary indrindra indrindra entintsika hanitarana indray ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra satria raha mizara ny fandaharana ianao dia mpiara-miasa amin'i Jesosy ianao satria asan'Andriamanitra hoentina hamonjena fanahy ny olona ny asa izay atao ato anatin'ity fandaharana ity. Miangavy tena hoe zarao arak'izay azo atao aparitao amin'ireny gropy misy ianao ireny zarao any anivon'ny fianakaviana any anatin'ny namana satria tsy mety tsika raha mamihana ny soa izay tokony hozaraintsika amin'ny hafa. Tsy fantatro hoe maheno tsara ve ianareo mandray amin'izao fotoana izao. Lasa aloha hoe mba verifie kely koa azafady. Dia ao aorian'izay tsika tonga dia hivavaka avy hatrany. Somary ohatran'ny tsy dia tsaratsara loatra ny connexion, efa tapatapaka kely teo ny jiro. Angatana amin'i Jesosy mba tena hoe ilamina tsara. Ilamina tsara ny fandaharana apetraka amin'i Jesosy. Izay angamba no ela. Maheno tsara ve tsika? Maheno tsara ve tsika azafady? Mba misy afaka miteny ve? Maheno tsara ve? Maray tsara ny feo ve? Ny anahy izao ohatrany tsy mety misokatra mihitsy ilay atao amin'ny telefona anankiray. Mba tiako fantatra hoe maheno ve tsika alohan'ny handrosoantsika ao anatin'ny fandaharana. Mino angamba fa maheno tsika ohatrany tsisy mamaly. Maheno ve tsika? Raha maheno tsika dia andao ary tsika tonga dia hiditra amin'ny vavaka avy hatrany hitondram-bavaka ny fandaharantsika. Jehovah Andriamanitra rainay ao manome voninahitra anao indray izay tao amin'ity toeran'ity satria hoy izy ianao hoe n'aiza n'aiza angonan'androna telo amin'ny anaranao dia avovoany ianao misaotra tompo fa eto ianao. Eto ny fanatrehanao satria ny fandrosoan'ny teknôlôjia izay tolotsaina avy aminao no ahafahanay mifandray Jesosy ary dia tena tanteraka ny sitraponao hoe mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra hatrany amin'ny faran'ny tany satria dia tena mandeha ity fandaharana ity Jesosy hatrany amin'ny vazantany efatra.
dia misy olona manaraka an'ity fandaharana ity ary miray fo miray saina izay amin'izao fotoana izao tompo manandratra anao indray manome voninahitra anao ilay ianao Andriamanitra ny lanitra ny lanitra ianao ny tompon'ny fandaharana ianao no Andriamanitra ataovy izay tianao androany Andriamanitra ary aoka voninahitra ny anaranao erery ihany ny zavatra rehetra androany misandraty ianao tompo satria ianao mbola namery tanjaka sy fahasalamana nanome anay indray fotoana tahaka izao ahafanay miaraka mifampizaha reto mifampitondram-bavaka eto ao anatin'izao fandaharana izao mangataka izay tompo ny fanatrianao feno ary mangataka izay Jesosy ny famindramponao ny ninona fahotanay ny ninona fahadisoanay ny fahalemenay rehetra Jesosy ireo karazana loto ireo karazana ondy negativa esory daholo izany androany esory ny vesatra rehetra ny ninona fahalemenay ongoto izany androany mba tsy ho eo ho masonao mamindrafo aminay Andriamanitra ny amin'izay rehetra mampetipetina anay aoka ny drana ho anadio ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao aoka ny drana ho anadio ny isa-tokantrano aoka ny drana ho anadio ny fitaovana anadio ny moyen de communication rehetrarehetra hatramin'ny réseau izany hatramin'ny électricité izany diovy sy hamasinao amin'ny rano avokoa Andriamanitra satria Andriamanitra masina ianao ary izay tsy manam-pahamasinana tsy afaka ny hitanao mila anao indray izay androany Jesosy mila fanatrianao indray izay androany mila nerinao indray izay miasa fena ao anatin'ity fandaharana ity noho izany amin'ny anaranao ny anoeranay ireo karazana asa matin'ny satana rehetra ireo fanapitroka heritroka rapitroka vavaka rehetra fa ny ranao anadio anay ny ranao no anamasina anay ny herinao ny asa feno rehetra Jesosy ka nizaniza ireo mpitsikelikely sy mpanara-maso ireo mpietsara velatsy rehetra ireo karazana agent envoyé satanika rehetra mpanompon'ny satana enemi an'izao fandaharana izao dia tonoko ny ranao mamotika sy mandrava an'ireny ireo fitaovam-piadiana rehetra foronina entina hanimbana ny asa fanompoana ny fandaharana ny mpanomponao dia tonoko ny ranao mamotika an'izany ary ianao Andriamanitra ny ampiambony fahavalonay mandrakizay mba voninahitry ny anaranao fa ny tena angatanay Jesosy ao kotsapanay fanatrianao androany ny fanamasinao ny tarika eto ny fanamasinao ny anokatra ny sainay androany afantaranay marina satria rehefa fantatray ny marina dia marina ny manafaka anay tsy andevy dia misandraty eto indray ianao Jesosy androany raiso indray ny toeranao androany ampangino ny tabataba rehetra esoro ny tsy finoana rehetra esoro ny sakatsakana rehetra vokatry ny fahalalana izay mampieboebo esoro ny fiavinavonana rehetra fa tena hoe kasio izay Jesosy androany kasio indray ny olona ao androany Jesosy dia ianao ny tena hitondranay ao amin'ny fanafana amin'ny hafanganam-pandeha ny lanitra ao indray androany rehefa avy mandray an'izao fampianarana izao izay ho voninahitry ny anaranao dia misandraty ianao tompo amin'ny feo amin'ny sary aoka ny herisotro fanamasinao hiasa mahery aminay tsirairay hiasa amiko izay ampiasainao anao fandaharana Jesosy mba tena hoe ho fantsona ampiasainao hitondra fitahina ho an'ny hafa ilay ho voninahitry ny anaranao dia amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay zavavaka izany amen 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 mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha izao ianao vao nanaraka ny fandaharana tsy haiko hoe tena maheno tsara ve tsika tsirairay avy mbola tsy afaka miverifie mihitsy ny aho hoe maheno fa somary misy olana koa ny telefona anankiray izay tena fampiasa mino angamba fa maheno tsika matoa tsisy miteny hoe tsy maheno ie araka ny teneniko dia izao hoe androantsika dia hianatra aloha hevitra vaovao mahakasika ny nofy toy ny izay efa nataontsika tamin'ny heriniany araka ny efa teneniko foana dia ny nofy no fomba anankiray hitenenan'Andriamanitra amin'ny olona ny nofy sy ny tsindrimandry araka ny voasoratra ao amin'ny Joba 7:30 andiny 4:12 ka hatramin'ny 7:12 dia fomba hitenenan'Andriamanitra amin'ny olona ny nofy sy ny tsindrimandry ahafany mananatra azy mampitandrina azy amin'ny lalan-kalehany miaro azy amin'ny loza dia amin'ny alalan'ny nofy izany Andriamanitra no miteny zavatra amintsika be da be nefa ny karazana nofy izay misy ary be da be tsika no tsy mahafantatra ny dikany nofy izay no mahatonga
tena ohatrany hoe tery ifampizara amintsika arak'izay kely nomeny fanamasina anahy arak'izay nomeny tompo anahy zany zay kely ananako dia zako zarainy satria izy ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny olona noho ny tsy hifampiny fahalalana rehefa tsy fantatsika ireny nofo ireny dia lasa miasa eo amin'ny fiainantsika dia lasa mitondra fampitena sy faharavana eo amin'ny fiainantsika androany sika dia jery manokana momba an'ireo karazana nofy izay manambara fahatarana izany hoe retard sy sakana na hoe blocage ny tiako tenenina aloha voalohany indrindra dia ny resaka blocage sy ny sakana ny resaka blocage sy ny sakana dia misy antony vitsivitsy izay tena antony mahatonga andreny eo amin'ny fiainantsika ao anatin'izay dia mangataka atsika tena hivavaka satria na ny herinandro na ny manako amin'ity dia tena nandalo sarotra ary fantako hoe be da be aminareo voakasika n'ity fampianarana ity matoa zany efa mihodihody ny fanahy manafika fa fantatry Andriamanitra lehibe ny Andriamanitrantsika ny ranao Jesosy mibarika be any tany toerana misy anay zao nyrozoanao satana ny toerana misy anay tsirairay avy lasy ianao dia tsy miverina tsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo manelingelina anay eto tsy mahazo manelingelina ny zanak'Andriamanitra rehetra ianao fa lasy ianao dia didiko tsy miverina tsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen ny antony tena mahatonga blocage azafady indrindra ny antony tena mahatonga blocage zany matetika dia zao ny fahotantsika ny helokontsika ny fahalementsika sistrio izy ny ten'Andriamanitra hoe ny tanako tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiko tsy lalidalovana fa marefa ny helokontsika no efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ny antony voalohany zany mahatonga ny blocage sy ny sakana eo amin'ny fiainantsika aloha voalohany indrindra dia ny fahotantsika ny antony faharoa dia ny resaka mauvais ny olona mifandray amintsika ny olona mifanerasera amintsika mety fianakaviana io mety namana io mety mpiara-miasa io mpiara-mivavaka fa ny zavatra ataon'ireny olona ireny dia indraindray avy amin'ny alalan'ireny no fahansatana miapanga atsika lasa mitondra blocage sy sakana eo amin'ny fiainantsika ity zao zavatra tena tsy sampako efa hatramin'izay misy taona tsika mandeha amin'ny fihetsem-po dia manampy olona nefa olona efa nalohan'Andriamanitra tsika miara-miasa amin'olona nefa olona efa nalohan'Andriamanitra dia ireny zavatra ireny lasa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainantsika lasa mitondra blocage lasa mitondra sakana eo amin'ny fiainantsika dia ny antony fahatelo izay tena hoe avy amintsika ihany koa dia ny tsy fahaizantsika mangina ny tsy fahaizantsika mifehy ny vavantsika satria raha vao misy zavatra akonokononintsika anaty saintsika ka vao mivoaka iny teny iny dia votsitra iny dia helin'ny fahavalo iny dia eo manomboka tonga ireo karazana opposition tonga ireo karazana réclamation ny dikan'izany zany tsika tena mila mitandrina ny amin'ny zavatra izay eritreretintsika atao tena hoe fidiana ny olona azo itenenana andreny azo atao mihitsy ala teny hoe tsy miteny akory fa olona afaka ifampitondram-bavaka amintsika no izarantsika andreny fa misy karazana zavatra zany voateneninao le izy tonga dia tsy tanteraka misy karazana toerana tsy azo itenenana projet zany mihitsy fa vao mitenenao dia tonga dia tsy tanteraka ireny satria tonga daholo ireo karazana fanaratsy rehetrarehetra manomboka manohitra an'iny manomboka mibloke an'iny dia lasa tsy tanteraka le zavatra kasaina rehefa avy eo fanamariana kely iny satria ny tanjontsika dia zao hoe mandrositsika mahombontsika miaraka amin'i Jesosy dia tsy maintsy ianarantsika ny zavatra tahaka an'ireny ahafahantsika tena hoe mahita miaina ny voninahitran'Andriamanitra reto avy ary ireo karazana nofy izay manambara fahatarana mariako dia tia mielolo fa reto aloha zany no tadidiko androany reto zany tena mivavaka dia reto nampatsiahivon'ny fanamasina anahy izay ny voalohany dia ny faharoa ny nofy dia langage ny nofy dia fomba firesaka reto zany zao karazana amin'ny ankapobeny reto lazaiko antsika reto fa arakaraka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra
dia ianao manomboka matsapa hoe rehefa nofoatra izao dia izao izany no tian'Andriamanitra tenenina amiko, izay mety tsy mitovy amin'ny fomba fanehoan'ny heviny amin'ny rakoto sy rabe sy rasoa, fa samy manana arakaraka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra io, satria ny relationtsika amin'Andriamanitra tompoko dia tena personnel, fa izany hoe amin'ny ankapobeny ny zavatra omeko antsika eo dia eo any anatin'ny nofo ianao mahita détail mahita pitsopitsony izay ahafahanao tena mahafantatra hoe inona ny tena tian'i Jesosy ambara sy nampahafantarina anao tao anatin'ny nofo. Hiditra ao anatin'izay nofo izay tsika dia rehefa vita izay dia hivavaka tsika mahakasika an'ireo nofo ireo satria mino fa tsika tsirairay avy ireo tsy maintsy efa nanofy farafaratsy ny indray mandeha mahakasika an'ireto nofo izay manambara sakana, manambara fahatarany reto. Ny nofy anankiray ohatra ny hoe manofy ianao hoe tara, nandeha asa ianao, nandeha anatra anao aiza dia tara, manofy an'izay ianao, izay zao dia manambara fahatarana. Manofy ianao mahita famataranandro maty, famataranandro simba, famataranandro tsy mandeha, reny zany dia nofy manambara fahatarana. Anisan'ny nofy manambara fahatarana koa hoe ianao manofy eo amin'ny mijanona eo amin'ny arrebus anankiray, eo amin'ny arrebus ianao, na ny amin'ny stationnement taxi bus ianao, na eo amin'ny quai na train na bateau ianao, na ny amin'ny terrain d'aviation, dia ianao eo amin'ny toerana io ianao tsy mandray avion fa ianao dia eo dia miandry eo, reny zany dia anisan'ny nofy manambara fahatarana ihany koa. Raha manofy ianao ohatra hoe mandeha koa any amin'ny trano izay efa nisy ianao taloha, trano efa nipetrahanareo taloha, dia ianao mbola manofy any amin'iny trano iny. Sekoly nianaranao taloha dia ianao mbola manofy any amin'iny sekoly iny. Kilasy nisy ianao taloha, classe inférieure, raha mpianatra ianao dia classe inférieure, ohatra ianao fa classe de seconde nefa ianao mbola manofy tany amin'ny quatrième, ao amin'ny salle de classe ny quatrième, reny zany dia manambara fahatarana daholo reny karazana nofy ohatran'ireny. Ianao efa olona lehibe, ianao efa tsy ao amin'ilay toerana izay nisy any intsony, dia manao tablier, manao tenue ana olona izay mbola tany amin'ilay toerana nisy anao taloha, izay ny nofinao. Reny zany dia anisany nofy manambara fahatarana. Manofy mankany amin'ny ambanivohitra, any amin'ny tanàna ambanivohitra nisy anao taloha, na misy an'ireo hoe ambanivohitra tanindrazananareo nefa ianao tsy mpakany, dia manofy makany ianao, manofy matetika makany ianao. Dikan'ireny dia misy karazana réclamation familiale, ary l'opposition avy amina esprit familiaux dia mahatonga ny olona tena ho tara eo amin'ny fandraisan'ny anjara voatendrina. Ny nofy anankiray izay manambara hoe blocage koa dia izao, manofy tsika hoe manao devoir. Manao devoir ianao dia tsy mahavita devoir. Be da be ny antony mety tsy ahafahanao mahavita ilay devoir fa hoe tsy vita ilay devoir, dikan'izay misy blocage amin'ny fiainanao. Raha mandeha eny an-dalana ianao, mandeha tongotra ianao, dia misakana ny lalana alehanao. Indraindray ianao miakatra tohatra mandeha dia ohatrany hoe tsisy tohy intsony ilay tohatra, indraindray simba be ilay tohatra, indraindray mandeha amin'ny lalana tery kely ianao dia maty amin'ny sisiny aty dia avy eo lasa tsisy lalana intsony. Mandeha ianao dia sendra tonga dia rindrim-bato be na rindrina na ohatr'izany, tsy afaka mandroso ianao. Mandeha ianao dia misy tetezana fa simba, tetezana simba, arofanina simba, tsisy lalana, tsy ahafahanao mandroso. Dikan'izany misy fanahana blocage eo amin'ny fiainanao. Ohatran'izany kotrany hoe mandeha ianao dia lalana feno fotaka, mandeha ianao dia lalana misy rano, mandeha ianao indraindray mandeha dia tapaka tampoka ny lalana tonga dia rano be. Reny zany dia manambara hoe misy blocage ny fiainanao ary mifandray amin'ny tontolon'ny rano sy ny zazavavindrano io blocage izay mahazo anao io. Takan'izany koa ny manofy trondro. Manofy trondro ianao mahita trondro ianao fa trondro efa maty, trondro efa lo. Indraindray ianao manao piscine dia lasa misy trondro koa any anaty piscine, trondro efa lo.
manofy ianao raha voaresaka trondro maina, trondro loa, trondro efa maty, na hoe manofy ianao mividy trondro, manofy ianao mihinana trondro, reny zany dia anisany nofy manambara blocage, ary indrindra fanahany rano sy ny zazavavin-drano eo ambadika an'ireny. Natao raha vao hoe fanahany rano sy ny zazavavin-drano, dikan'izany dia ireo no miakaiky ny resaka fahasalamana, ny resaka fiainam-pitiavana, ny amin'ny resaka fidiram-bola. Dia mila mahafantatra an'izany zany tsika. Mila ciblé tsara zany tsika rehefa mivavaka, rehefa mahafantatra ny atsipiriany tahak'izay. Ny nofy anankiray manambara blocage koa dia ny nofy lakile. Manofy lakile simba ianao, na lakile very, tsy hitan'ny lakile anao, misy fanahana blocage izay manafika ny fiainanao. Manofy telefônina simba, misy blocage. Indraindray ny écran simba, indraindray ny telefônina tsy mety mandeha, azafady ny tactile tsy mety mandeha, indraindray mingainao telefôny efa tsy izy intsony ao ambadika ao. Misy manimba ny communication anao. Amin'ny alalan'ny fifandraisanao anefa no ahafahanao mandroso eo amin'ny fiainana. Misy manimba ny fifandraisanao. Mety ny bienfaiteur anao ahodin'ny olona ny fony. Blocage daholo zany. Ny nofy telefônina simba dia manambara blocage eo amin'ny resaka relation, eo amin'ny resaka communication. Manofy koa ohatra ianao hoe dossier, dossier very na dossier simba. Ireny koa dia manambara blocage. Ny nofy, manofy ianao dia ao anaty nofinao ianao ohatra ny hoe olona marary, tsy afa-mihetsika izany, na hoe ny tananao tapaka, na hoe misy aretina ny tananao. Ireny ilay atao hoe maladie mystique. Rehefa manofy izany ianao ka marary, tananao marary, na hoe tapaka na tongotrao tapaka, na ohatra ny hoe olona paralysé malemy ianao, misy blocage koa izay ianao. Ny tananao mihitsy misy blocage. Misy atao hoe maladie mystique. Izany hoe aretina tsy hitanao io, fa aretina amin'ny tontolo ara-panahy. Dia io aretina amin'ny tananao io no mahatonga anao tsy afaka mandray ny anjara fitahiana sahaza anao. Io no mahatonga anao tsy afaka manao ny asa araka ny tokony ho izy izay andreketanao. Satria marary ny tananao misy aretina. Dia tahak'izany koa ny tongotrao. Io no tsy ahafahanao mandeha, tsy ahafahanao mandroso satria misy aretina. Dia lasa misy blocage. Anisany nofy manambara fahatarana koa dia ny nofy mitondra fiara. Mitondra fiara ianao na hoe mitaingina fiara ao anatina embouteillage, na fiara en panne, na le fiara mandefa misy olana ny pneu, ohatra ny hoe miala ny pneu, miala ny volant. Fiara tsy afaka mandroso satria tapaka ny lalana. Ireny zany dia anisan'ny nofy manambara blocage ihany koa. Ny nofy rehetra manodidina ny fahafatesana, manofy hoe misy maty, manofy miresaka maty, manofy mandeha mandevina, mandeha mamangy, dia mitondra blocage avokoa. Satria misy ny atao hoe fanahy fahafatesana miasa ao ambadika an'ireny, dia mamono ny zavatra rehetra izay ataonao. Le fahafatesana tsy voatery hoe ianao no tonga dia maty, fa ny asan'ny tananao, ny fiainam-panahinao voalohany indrindra dia manomboka vonoiny tsikelikely, dia bloqué daholo ny zavatra ataonao, miamaty tsikelikely daholo ny zavatra tsy ataonao. Satria misy ny atao hoe fanahiny fahafatesana izay manafika. Raha manofy koa ianao hoe trano, manofy trano ianao hoe ao anaty nofy tranonao ilay trano, dia nefany misy olona mipetraka ao, misy olona mibahana ao, misy occupant satanika. Dikan'izany misy fanahana blocage miasa ao amin'ny fiainanao.
misy fanana blokazy mibana ny anjara voatendrinao. Reo le karazana amin'ny force femme forte. Reo le karazana olona zay miazona ny dossier, namorona dossier mahakasika anao any amin'ny tontolo ara-panahiny, de mibana amin'ireny izy, de manakana anao. Reo le olona manao opposition tenace eo amin'ny fiainanao. Mila jerevantsika izany re. Misy fotoana koa tsika ohatrany hoe manofo hoe misy construction, misy fanorenana. Misy fotoana zao efa nitantara teto hoe ato amin'ny devant-nay ato amin'ilay toerana fivarotana de lasa misy WC gasy. Le WC le 101 le gasy sady maimbo be reny eo akaikin'le vitrine mihitsy. De tamin'ny tontolo hita maso ny zavatra hitako de tena be lalimanga be mihitsy ny teo zay nahagaga nefa tsy mba ohatr'izany io toerana io. Fa soa ihany fanampisehoan'ny tompo anahy tamin'ny tontolo ara-panahy hoe satria nasiany WC eo. Fa raha amin'ny tontolo hita maso zany ianao tsy mahita an'ilay izy. Fa ny zavatra hitanao kosa indicateur zay tena hoe hitanao maso de lalimanga be da be tangorona eo. Ohatran'ireny any amin'ny cabinet le gasy le maloto reny, maimbo reny. De ohatr'ireny tao anatin'ny nofo. Izany hoe entiny anaovana blocage an'le varotra zay atao le izy. De indraindray misy zavatra ohatr'izany azontsika nofo. Eo amin'ny varavarantsika de lasa misy construction hafa. Indraindray amin'ny manodidintsika de lasa misy barrière, lasa misy manao tamboho, manao clôture mystique ny anaran'ireny. De rehefa mivavaka izany ianao de mila angotanao ireo karazana construction mystique rehetra, ireo karazana clôture maléfique, ireo karazana couverture mystique. Indraindray misy zavatra ohatr'izany atao ambony fahavalontsika. De reny manakana fitahiana tsy ho voaraintsika. De lasa taritsika, de lasa tsy afaka mandrainy zay tena hoe anjara voatendry araka ny nomanin'Andriamanitra ao antsika. Karazany vitsivitsy zay lazaiko zay. Mety mbola misy betsaka ankoatran'izay tsy voalaza. Fa mino aho fa ahafahanao sahady zay manomboka mahafantatra ny atao hoe fanana sakana sy ny fanana fahatarana ao amin'ny tontolon'ny nofy. Fa zao kosa atsika de hiditra ao anatin'ny vavaka. Satria zao nitadidio, raha vao manofy zavatra ohatr'ireny ianao ka variana ianao tsy mamotsika an'ireny, de ireo programa fahavalo ireo tanteraka amin'ny fiainantsika amin'ny tontolo andro zay tiavintsika iny. Manomboka miasa ireo ao anatin'ny tontolo andro zay tiavintsika iny. Fa rehefa haitsika mamotika an'ireny, satria izay ny antony ampahafantaran'Andriamanitra antsika an'le izy mba ahafahantsika mitandrina. Ary Andriamanitra tena miteny hoe toero ny devoly fahavalonareo de handositra anareo izy. Tsy mila mandefindefitra amin'izany tsika. Mila mamotika tsika, mila miady hatramin'ny farany tsika. Zaho de manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy. Manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ianao tena hanana etaeta hoe ampy izay ny fahatarana, ampy izay ny blocage. Ka tidio ry havana fa tsy sitrak'Andriamanitra ny ampalahelo na ampahoro ny zanak'olombelona. Mety misy fotoantsika mandalo fitsapana, mety misy fotoantsika mandalo ady, fa tsy hoe mandavan-taona de ohatr'izay foana, fa raha tsy izany de tsisy hovin-drena satria ho reraka ny nofo. Fandroanitsika mila tena mitsangana indray, mila manohitra indray natsaha fahavalo izay mangeja sy mamatotra antsika. Noho izany de miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Andaotsika hivavaka. Manomboka isaory Andriamanitra ny amin'izay rehetra fahalalana niraisinay anao teo indray. Manomboka isaory Andriamanitra ny amin'ny zavatra tena tsapana hoe nakasika anao manokana tao anatin'izay fandaharana izay. Zay Jesosy misaotra anao satria tena lehibe ny fitiavanao ary tsy arefesina ny alehibe ny famindramponao aminay isanandro. Misaotra Tompo satria tsy mety tokoa raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Nefa ny tenao de tena miteny mihitsy hoe ka ho fantatray ny marina de marina manafaka anay tsy ho andefo. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahamarinana indray, ny amin'ny fizarana indray, ny amin'ny fahalalana vaovao izay nomena ho anay indray androany. Araka fitarian'ny fanahy masinao. Androany izay Tompo de mangataka ny famindramponao ny amin'izay rehetra fahotanay, ny amin'izay rehetra mampetipetina anay Jesosy, ny amin'izay rehetra
tsy fahalalanay ny amin'ny kitotosiny tandrevaka rehetra ny amin'ny fahalemenay rehetra na inona Jesosy nanokatra varavarana ho amin'ny fahavalonay dia fonanay eto anaty anao zany mamitra fo aminay Andriamanitra ny amin'ny tsy fahaizanay mifehy vavanay fa dia manome information gratuite ny fahavalonay foana izay rehefa tsy mahay mifehy vavanay mamitra fo Jesosy ny amin'ireo karazana fahazaran-draha tsy mamatotra anay ny amin'ireo karazana varavarana rehetra izay nisokatra teo amin'ny fiainanay vokatry ny ditra amin'ny fonay ny lotom-po rehetra ny vesatra rehetra ny fimonomononana indrindra ny tsy finoana Jesosy mamindra fo aminay ianao androany reny rehetrarehetra reny nge mitondra sakana mitondra fahatarana eo amin'ny fiainanay satria Andriamanitra miasa amin'ny finoana ianao Andriamanitra miasa araky ny hery izay tsy anatinay ianao nefa indraindray izay dia tahaka an'izay modimody fotsiny rehefa mivavaka Jesosy fa tsy mino ny herinao intsony araka ny tenao hoe manana toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny mamindra fo aminay Jesosy mamindra fo amin'ny tsirairay avy indray ianao androany Andriamanitra aoka nydranao anajio anay aoka nydranao anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra aoka nydranao hamafa an'ireo soratana ny didy rehetra izay nety ny fahavalo ny ampanganay araka ny teninao tokoa amin'izao ora sy sekondy izao Jesosy ninona ireo fiampangana rehetra ninona ireo karazana antony nafany manameloka anay dia tonoko nydranao Jesosy manajio amin'izao fotoana izao dia diovy amin'ny ranao izay Jesosy ny amin'ireo karazana nofy ratsy rehetra ireo zavatra nafafafo ny fahavalo tany anatin'ny nofy tany amin'ny tontolo ara-panahy satria ny tenao dia tena miteny mihitsy ny hoe ary raha natory ny olona dia tonga ny fahavalo na mafy sy parifary teo amin'ny vary be da be ne Jesosy ny zavatra tsy namboleny tananao eo amin'ny fiainanay na fafafafo ny fahavalo tao anatin'ny toromaso tao anatin'ny tontolo ny alina tany amin'ny tontolo ara-panahy tany androany izay Jesosy mangataka ny famindramponao tena tsy te hiaina an'ireny intsony izay tena tsy ilainay ny fiainanay ireny fa ianao ny ilainay ilay fiainana be da be avy aminao Jesosy ny ilainay androany mamindra fo aminay ianao ninona ireo zavatra nafafafo ny fahavalo teo amin'ny fiainanay mitondra sakana mitondra fahatarana mamindra fo Jesosy ny amin'ireo nofy rehetra izay mahatonga anay tsy manana hery hitsambikina mihoatra manda any anatiny nofy any amin'ny tontolo ara-panahy mahatonga anay bloke mahatonga anay tsy mavita devoara mahatonga anay tsy afaka mandroso na mitondra fiara zany na mandeha tongotra mamindra fo Jesosy ny amin'izay rehetra teopoaty anatinay mahatonga ny fahavalo manana fahefana manisy blokage ny lalanay indraindray reny olona manana ady aminay reny Jesosy tsy mitsaratra miampanganay andro manalina tondra blokage eo amin'ny fiainanay indraindray ireo mpialina ireo mpakahala ireo mpanenjika mamorona dosie mahakasika anay ny amin'ny tontolo ny elo any mitondra blokage amin'ny fiainanay androany Jesosy esory daholo reny fafao daholo reny poteo sy ravao amin'ny ranao ireo karazana opposition tenace rehetrarehetra ireo karazana réclamation familiale mamindra fo Jesosy androany nizaniza ireo karazana Jezebel sy Goliath izay mibana amin'ny fiainanay ireo karazana occupant satanika rehetra izay mibana ny anjara voatendrinay mamindra fo Jesosy androany aoka nydranao Jesosy anajio anay aoka nydranao Jesosy anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra amasino indray zay atsangano indray zay androany diovy indray zay androany Jesosy mba tonga anay olona mendrika anao aoka ny herinao ambomba ny tsirairay avy indray androany feno ny herinao indray zay androany arotsay ny herinao le fanahy mahery avy aminao Jesosy androany hanavoatanteraka ny any anatinay ny herin'ny fanamasinao irestore anay tanteraka indray androany ninona ireo karazana maladie mystique izay mitondra sakana mitondra blokage tonoko fa ravo zany levony zany satria ndiakapoka taminao Jesosy ny manasitrana anay dia minao fa tahinao ny ara-pananay satria arakaraka nitahina ny ara-pananay nitahinao ny ara-nofinay tsy afaka nitahina ny ara-nofinay raha tsy efa tahinao mialony
Ara-pananay androany Jesosy. Aoka ny herinao hidina ty anatinay tsirairay avy indray. Alavao anay tsirairay avy manomboka ny etapin-doka hatrany ankalaty. Alala ny tsy fahamarinana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany. Ka ninona Jesosy ireo zavatra rehetra zay fahavalo teo amin'ny fiainanay. Dia tinoko ny afinao Jehovah mandevina an'izany amin'izao fotoana izao. Ireo karazana dosie rehetra izay noforonina mahakasika anay noho ny lasa ratsinay, noho ny ditran'ny fahatanorana, noho ny adalàna, noho ny tsy fahamarinana, noho ny fahalotona, noho ny lotom-po, noho ny kitotoso ny tandrevaka, noho ny izay antony mety tsy ho fantatry akory ary satria ny fahamarinanay ke dia lamba misy lalina trianao Jesosy. Fa ny azonay antoka dia izao hoe matoky sy marina ianao dia mamela ny elokary manafaka any amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Rehefa tena miaiky eo anatrianao izay, miaiky amin'ny fonay izay, ary tena manaiky hiala amin'ny ratsy fanaonay, tsy amerina intsony, tsy mba ataonao tsinotsinona izany. Androany Jesosy mangatak'izay foanao amin'ny ranao ireo karazana didy rehetra, ireo karazana fiampangana rehetra, ireo karazana hevitra tapana rehetra tany amin'ny tontolo ara-panatany, tany amin'ny fanjakan'ny losifera tany izay mitondra fahatarana sy sakany eo amin'ny fiainanay. Ongoto daholo ireo karazana clôture mystique, ireo karazana construction maléfique rehetra, ireo karazana barrière sakana rehetra izay natao fahavalo amin'ny fiainanay. Androany tinoko miongotra daholo ireny ny bildozeran'ny lanitra mitrongy an'ireny amin'izao fotoana izao. Fa ianao Andriamanitra no tompo-teny farany aminay. Ianao miteny hoe ianao ny elo lalana anay, ianao ny andravina amin'ny fotoantaona. Androany Jesosy anokafo lalana indray ny tsirairay avy androany. Na firy ireo varavarana narindra Satana teo amin'ny fiainanay dia tinoko misokatra izany amin'ny anaranao Jesosy. Ireo karazana fotoana rehetra izay efa nokasainao, nokendrenao anaovana zavatra eo amin'ny fiainanay Jesosy. Mamindrafo ninina na tonga andreny fotoana ireny taraiky, na tonga andreny fotoana ireny mety ny isaka, mety ny ova, mety saika mila ho foana mihitsy ary. Androany Jesosy, ny ranao no entinay manavitra andreny amin'izao fotoana izao. Dia avozy indray ny fanekena izay nataonao taminay Andriamanitra. Avozy dia tehirizy izay rehetra efa nokasainao anay. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany. Satria fantatra efa Andriamanitra mpamindra fo ianao. Izay ke Jesosy tsy manana nizaniza afa-tsy ianao e. Ho any amin'iza moa zahay, ianao no Andriamanitra ay, ny ranao no fikiranay satria izy no mampandresy anay. Dia androany Jesosy, aoka ianao ny amerina amin'ny laoniny izay rehetra efa nokasainao anay, araky ny fotoana izay efa nomaninao avy. Tahaka an'ireny olona manana famataranandro, miregle famataranandrony à l'heure ireny Jesosy, regleo indray fiainanay androany. Ataovy mise à jour indray fanamasina ny fiainanay androany. Amin'ny anaran'i Jesosy ataovy mise à jour ny fiainanay androany. Kanina ireo karazana fahatarana dia tsy ambina, tsy anakely, tsy anapahefana. Foana daholo ireo karazana paikady rehetra, ireo stratégie rehetra izay napetraka anareo tany amin'ny nofo tany. Dia foana tsy niavina amin'ny anaran'i Jesosy ireny. Dia afatra amin'iraha Jesosy ireo fanahy fahatarana rehetra, ireo fanahy blocage rehetra, ireo entité spirituelle rehetra izay tsy kombakomba miaraka aminareo. Indrindra ireo karazana fanahy mpamosavy avy any amin'ny fianakaviana, avy any amin'ny havam-bady, avy any amin'ny manodidina. Ireo karazana fanahy Jezebela sy Goliata rehetra izay mibala amin'ny fiainanay. Afatra amin'ny ran'i Jesosy dia lasa daholo nareo. Miala amin'ny fiainanay tsirairay avy nareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazaret, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazaret, foana daholo ireo karazana opposition, ireo karazana réclamation rehetra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy satria Jehovah Andriamanitra no tompo-teny farany amin'ny fiainanay. Miasa ianao Andriamanitra dia tsisy mahasakana izany. Ny angatanay Jesosy. Aoka izay mba tena hoe olona ho mendrika anao, olona mandeha miendrika ny voan'ny fibebana eo anatrianao, olona tena mitondra avy ny anaranao. Aoka ianao Andriamanitra ny anjaka aty anatinay, anjaka aty anatin'ny fonay satria tsy manana tompo afa-tsy ianao izay Jesosy. Dia anjaka ho feno ny fiainanay tsirairay avy. Ianao ny ameanay hery indray Andriamanitra
afanay miainga miakatra ambony tahaka ny voromahery satria ianao nandrasanay dia fantatray fa rehefa miandry ianao izay dia mandroso hoe tsy ho tara zany tsoa zay manomboka androany miditra araky ny fotoana izay nomaninao izay ao amin'ny planinanao manomboka androany amin'ny anaranao Jesosy. Raisinay ny hery, raisinay ny helatra avy aminao. Entinay mandeha amin'ny hafanganam-pandehan'ny lanitra mamonjy ny anjara voatendrinay amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy ny tenenako an'izany androany. Ary n'aiza n'aiza Jesosy mety mbola anafenana itehirizana andreo anjara voatendrinay ny ambadimbadika any. Vahao reny androany, irao ny fanamasinao, irao ny anjelinao, amokandreny any amin'ireny toerandreny. Tsisy hery afaka ambloky anay izany intsony amin'ny anaran'i Jesosy satria fanahy mahery ny aty anatinay fa tsy fanaosy. Ianao Andriamanitra no manome hery anay dia misaotra fa mandresy izay manomboka androany. Tsy ho tara intsony izay manomboka androany, manomboka miainga ny fiainanay manomboka androany satria ny herinao no ampiakatra anay indray manomboka androany. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany. Fa ninona Jesosy ireo karazana teny, ireo karazana rituel, ireo karazana fombafomba, ireo karazana parole incantatoire rehetrarehetra, malédiction rehetrarehetra ny tononona formulaire taminay dia tononoko ny ranao mamotika sy mandrava tsy ho anay rehetra tsy ambinina tsy anakely tsy anapahefana. Ireo fanaratsy rehetra ny rana ao ambadika an'ireny Jesosy lavinay dia afatotra amin'ny ranao miverina mifototra any amin'izay maniraka azy, miverina mifototra any amin'izay maniraka azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Anareo manao ny asanareo. Miala boucle spirituel rehetra andreo mpanompo ny satanareo, miala amin'ny pouvoir imprécatoire rehetra fa izay mamafy no mijinja satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra tsy azo vazovaziana ao sisy ny teniny. Ka Jesosy ny ratsy fanahy jinja ny ara-tsy toetrany. Fa ianao kosa mianay fiainana, amenay fifaliana sy fiadanana. Ianao ny amatsiana ny ara-potoana araka ny tenao hoe tahaka ny azo ambolena amorony rano velona izay manomboka androany Jesosy dia mamoa amin'ny fotoanany izay ary ny ravinay tsy mba lazo satria ianao ilay rano velona izay miboiboka aty anatinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy tsy mahakasika anay intsony ny fahatarana sy ny blocage ny enatra sy ny fahafambaraka ny ninona izay fanahy miara-miasa amin'ireny tsy hakasika anay fa miverina mifototra any amin'izay miara-masa sy maniraka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia arindrinay varavarana rehetra izay nivandre fanahy reny, tapahanay ireo fifandraisana ratsy rehetra Jesosy izay nahafahan'ny satana ny ampanganay. Ifonanay eto anatrehanao reny ary omeo ny herinao izay Jesosy anananay discernement ahafahanay manavaka izay tena tokony ataonay satria indraindray izay Jesosy voafitaky mandeha amin'ny fihetseham-po indraindray nge Jesosy tsy olona tsy ampoziny namana miara-mihinana manta sy masaka mieritreritra hoe tena mpanomponao, tena hoe olona efa ao aminao. Izany indraindray mahavoafitaka ny zanakao. Fa vonjeo amin'ireny izay Jesosy, vonjeo amin'ireny karazana ambodimy tafody janak'ondry ireny izay mba tsy hanimba ny fiainanay ny fiarahana amin'ny ratsy satria ianao tena miteny mihitsy hoe aza mety fotana ianareo fa ny fiarahana amin'ny ratsy dia manimba fitondran-tena tsara. Fa androany Jesosy omeo fahendrena avy aminao izay, omeo tolo-tsaina avy aminao izay ahafahanay mandeha araka ny sitraponao hidiranay ao amin'ny planinanao indray. Ovonay ty ny anaranao. Izay rehetra tsy avy aminao dia tapanay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia miala amin'ny fiainanay ireo karazana mauvaise fréquentation rehetrarehetra, ireo karazana mauvais lien rehetra, tapanay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia isory amin'ny fiainanay reny olona reny Jesosy ary aza vela fa nerasera aminay satria tsy avy aminao. Fa ianao ny andamina amin'ny fiainanay, ianao ny ame olona tsara avy aminao eo amin'ny fiainanay, ahafahanay mandroso, ahafahanay mampandroso ny fanjakanao, ahafahanay miditra ao amin'ny planinanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy koa ny amatoranay andreo fanampahamaly-faty rehetra, tsy hamaly-faty aminay sy ny ankonanay, ny fianakaviana, ny namana mantsakaiza, izay rehetra mifanerasera aminay nankolaka na mivantana
ny ara-pana sy ny ara-nofony rehetra, ny bienfaiteur-ny rehetra sy momba azy, ny fananana rehetra na tsana-tana. Fa ianao Jehovah nisy fefy manodidina dia voninahitra ao ny rakotra anay. Dia mankasitraka tompony amin'ny fanafahana indray, ny amin'ny fanasitranana indray, na ny tenanay na ny anay na ny fananay. Mba tenao voninahitra ny aranao ny ampisinay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Aresinay tomboka sy andrano aza. Amen. 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 Misaotra ny tompontsika tao anatin'izay fotoana izay. Tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana satria fala hoe nandeha tsara ny connexion. Sahirana riva teo raha nanandrana teto dia mieritreritra hoe tsy maintsy ho any amin'ny chambreko foana ihany izany satria ao ihany ny toerana tena mahazo connexion indrindra atao amin'ity trano ity. Ny jiro efa indray tapaka zaho anaty manao préparation. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Misaotra fa tena hoe tsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Mino fa ianao dia tena natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary dia mandray fanafana sy fanasitrana ao anatin'izay. Izay koa ny fotoanantsika rehetra androany mankasitraka antsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma finaritra ho antsika tsirairay avy manona fiadanan'ny tompo aminao tsirairay avy aminao sy ny ankonanao sy ny amin'izay rehetra mahakasika anao. Manome fotoana antsika manaraka hatreto aloha izany dia hitako hoe misy zomany tena mandamina ay bebe kokoa dia ezahany nefany miankina amin'ny zava-misy, miankina amin'ny fotoana fa indraindray koa misy malalaka araka ny fitarihan'ny tompo dia apetraka amintsika amin'ny Jesosy ny fotoana manaraka miaraka amin'ny lohahevitra hafa vaovao indray. Izay fa dia mirazo antsika veloma daholo.